Onolotra ny arahava tompoko mbola toetra any amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimony Madagasikara iny hatrany aloha ny orana tandrifondrahona raha amin'ny rampitso fa manomboka ny alahady makany amin'ny fiantohan'ny herinandro kosa dia hitatra miandalana ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana izay oram-baratra izay. Mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra aloatra mangoro sy analamanga amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ho hitantsika eo ihany moa ny mety ho fivoaran'izay fa ny angatahana aminao dia ny anaraka trany ny vaovao avoaka ny meteo. Mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety hisy tandrifondrahona iserana ny voamaraina ny any amin'ny manodidina ny Samborano. Andrahona mety arahana orana tandrifondrahona ihany koa ny voamaraina be ny any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, ny ilany andrefan'ny faritry Tasy sy Vakina karatra ny faritra hafa dia andrahona vitsy na iban-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azorana tandrifondrahona mety arankotroka indraindray any amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimon'ny Madagasikara iny, izany hoe ny amin'ny faritry Melaky, Bongolava, Menabe, ny atitany ny faritra atsimo andrefana sy Androy, ny aty amin'ny faritra Matsatrambo, ny Orombe, Anosy ary ny ilany andrefana ny faritra Vakina karatra sy Moromani. Ny faritra hafa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny, mety hisy tandrifondrahona ihany amin'ny fiafarany tolakandro manodidina ny Samborano. Raha mivinan'ny maripana indray eo amin'ny 4 hatramin'ny 2 degré aloha ny afovoantany, 3 hatramin'ny 4 degré eo amin'ny morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 5 hatramin'ny 3 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny, Sofia, Betsiboka ary Menabe. Raha fehezina dia afanatrany izany aloha manerana ny Madagasikara indrindra ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefan'ny nosy iny. Raha mivinany toetry ny andro ny alahady kosa indray dia mety ahazorana tandrifondrahona arankotroka indraindray indrindra amin'ny fiafarany tolakandro na ny alina ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana mihitatra hatrany Avatovavy, Fitovinany ary Atsimbo Atsinanana. Ny faritra hafa dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha mivinany maripana indray tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 1 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morotsiraka Atsinanana ary 4 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Eo amin'ny 5 hatramin'ny 9 degré ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka ary Menabe. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia mbola hita taratra eny foana aloha ny oram-baratra mety alohavana na arahana tafitra indraindray ho an'ny akamarony ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana ary ny morotsiraka voany Atsinanana sy Atsimo Atsinanana nosy. Ny faritra hafa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na andrahona mitsitokotoko. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana moa dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra aloatra mangoro sy analamanga amin'ny alatsinainy izao. Hitantsika ihany moa ny mahakasika izay. Raha mivinany maripana indray dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 3 degré ho an'ny afovoantany, 3 hatramin'ny 4 degré ho amin'ny morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tsy misy fiovana misongadina amin'ny maripana any amin'ny faritry Menabe sy ny faritra avaratra andrefana iny fa eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré. Izay mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nijanona antonony hatrany ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo tamin'ity herinandro ity. Manodidina fetrany MS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tahan'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray mivinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay viteo amin'ny Madagasikara dia mirary faran'ny herinandro finaritra ao anao. Vena matomboka.